Aza variana fa sao taraiky eo a. Tonga sondrato anatin'ny fandarana ny Atanirano iarahanao amin'ny tenako Joana Razanakoto. Aza variana amin'izao fiainana izao, tsy ho tanora foana ny e. Tanora, tsy variana amin'izao fiainana izao. Hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao. Aroka ny fonao anao izay ampifalifaly anao amin'ny andro fahataniranao ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao nefa aoka ho fantatrao fa ho tsarain'Andriamanitra ianao amin'izany rehetra izany. Isika amin'ny andro hatanorantsika ohatra izao dia amin'izao no ahafahantsika mamaritra ny hoavintsika, mamaritra ny hiafaran'ny fiainantsika, ny fahanterantsika. Betsaka nefa ny tanora amin'izao variana izy. Betsaka ny tanora amin'izao mbola hoe mijorojoro eny, mbola variana manao fiainana hoe misotro toaka, mifoka sigara, miarakaraka amin'olona. Misy ohatrany hoe lozana manao Facebook fotsiny, miady amin'olona anaty commentaire. Izany variana fotsiny, variana amin'izany. Nefa mandritra antsika amin'ny fahatanorantsika ohatr'izao, amintsika tanora ohatr'izao, tsika amin'ny mahery. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe manoratra aminareo ary zatovo hozy izy, tanora hozy izy satria mahery ianareo. Maherintsika izany hoe atao anatintsika ilay hery, ilay tanjaka, ilay fahasalamana, ilay fahatakarana, ilay tsika afaka mianatra tsara, afaka mikapita tsara, afaka manara ohatra manangona fahaizana betsaka. Izany no tokony ataontsika amin'ilay izao hatanorantsika izao. Tsy tokony ho variana izany ianao hoe mbola hanao fiainana fotsiny fa mbola tanora ange, mbola misy ny rahampitso. Ny herintaona anie mandalo hoe ny 2 taona mandalo, ny 5 taona mandalo. Fa avy eo tampotampoka eo dia hoay, toa tsy nahatsanga ny ninona akoriny fa toa inona fotsiny izany nefa ny hoe nandalo fotsiny ve izany ilay fahatanorana satria ianao variana. Betsaka ny olona, betsaka ny olon-dehibe. Ianao angambany efa nitantaran'ilay olon-dehibe mety hoe tao an-trano na fianakaviana na ohatra izany hoe fa ahoana hoe izay tamin'izany tamin'ny fahatanorana dia nanao an'izao, dia nanao an'izao, dia nanao an'izao. Dia ilay zavatra tantaraina amin'io ditra fotsiny manembinembina sy ohatr'izany fotsiny satria lanilany fotsiny ilay fahatanorana. Nefa avy eo ilay fiainana taty aoriana tsy hita hoe nanao ahoana indray. Dia ohatr'izany koa eny amin'ny fiarahamonina eny dia hitanao hoe misy olona izany efa lehibe izy, dia efa lehibe izy nefa ny vao maraina izy dia hitanao mameno bara eny satria tsy mahazaka intsony fa satria tsy maintsy mikonsoma kely aloha ny alohany handeha hiasa, alohany hanaovana zavatra. Rehefa tsy maintsy mifoka sigara, tsy maintsy mividy sigara. Misy ohatra hoe olon-dehibe dia mbola manadaladala ankizivavy kely ihany nefa efa olon-dehibe sy ohatr'izany. Dia satria ny zavatra nataony tamin'ny fahatanorana ihany, iny ihany no lasa habitude any avy eo, dia avy eo iny lasa dépendance, lasa ny ankinany, lasa iny mihitsy izany ny fiainany satria ny zavatra andramana dia lasa mahazatra anao dia avy eo iny lasa ankinanao loha. Dia rehefa miankina amin'iny ianao hoe nefa zavatra ratsy ilay izy, zavatra fahavarimbarianana hoe ohatra ny mihanahana izany fotsiny, ohatra ny hoe tsy mieritreritra izay mety ho rahampitso dia lasa izay foana ny fiainanao dia lasa tsisy avy eo aty aoriana, tsisy zavatra mivaingana rehefa lehibe ianao, rehefa antitra ianao. Ny tiana ho tenenina dia hoe aza variana amin'izao fiainana izao, mandalo nge izao fiainana izao izy ny ten'Andriamanitra hoe fa mandalo izao tontolo izao sy ny filàna hozy izy fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Dia izany fantatrao ve fa raha ohatra ka mbola ho variana ianao dia hanimba ny tenanao, hanimba ny hoavinao, hanimba ny fahanteranao, hanimba n'izay zavatra tsara ifanoman'Andriamanitra ho anao, hanimba n'ilay hoavy tsara anao. Dia hozy izy ianao hoe ka ahoana ary tiako tanteraka amiko anie izany hoavy tsara izany, tiako hananana anie izany, tiako hiainana anie izany. Izarany tsy haniry an'izany fa ianao koa izany tsy azoko. Ie, ohatranay izao tsy nahafantatra ny hoavinay raha tsy tao amin'i Jesosy izay. Dia hozy izy hoe raha ohatra ka tianao hiditra amin'ilay hoavy tsara ianao, amin'ilay lalana tsara tianao andehanana mba tsy ho variana ianao dia raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Dia avy eo afaka ho tanteraka aminao ilay teny hoe izaho manana ny hevitra hiverako anareo hozy izy
hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza dia ny anananareo fanantenana ny amin'ny farany. Jesosy ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy ihany no manana ho avy tsara ho anao. Izy ihany ny afaka hanomeanao an'ilay fiainana tena izy.